Amin'ity taon'ity tantara nosoratany Natiora Nomena Narda, ireo mpandray anjara Ralala, Arliva, Gaston, Rojo, Sophie. Mandray feo Antonio Samy Wilson, mandrindra sy manatobosa Sophie Raveny Manantsoa. voako indray aloha ringiara-tendry aloha tamin'iny modin'indray birebeko anao asa tanimbary tery ambany atsimo dia hoe ataoko valy-tanana iza koa no andany andro amin'izay amaly-tanana azy eo valy-tanana avy amin'ny Andriamatoa egaly ve he tsy misy io. Mba hianatra any an-drenivohitra tokoa izany moa izany tsika menadary safidy a. Izany tokoa moa a. Ohatra ny tsy mampino izany hoe tsika tambanivohitra kely izao. Manaratsy ary da fa anaraka antsika hatrany am-pianarana ity fahantrano ity a. Tsy tia. Na dia mikarama isan'andro azy dada dia hoe ity tamin'ity tokoa dada. Ary mba diso manariva loatra kosa anie izany karamana ataony tany amin'ny segaly izany. Masaka ve sakafo hariva rakizy fa makatoriana. Tena vizaka be dady zany. Zany ve? Kely sisa re dia malemy io mangahazonainy io ry dada. Ary aleo aloha idabidaboka eto am-pandriana eto. Dia i dada rery moa izany no tavela eto an-tanàna manomboka amin'ny sabotsy rehefa lasa izay safidy a. Ka atao ahoana fa izay no izy e. Tsy maninona fa fianarana amin'ny alanareo eto tsinona. Dia amin'ny fomba ahoana moa izao no avy tany dada rery an'ireo asa fanaovan-ketsa aty an-tanàna amin'ny novambra ka. Sy tsy maintsy vita ny dada foana ray izany anake. Indrisy ry fahantrana. Ny fifaliako fotsiny a. Na dia tsy manan-katao asika telo mianaka kely dia ny fanantenako fa amiratra no avin-janako. Eny ry dada, ezaka izay menada hitady an'izay mahasoka hianatra tsara amin'ity taom-pianarana vaovao ity. Zay. Tsy misy afa-tsy izay anaka ny tadiavitra aminareo ny tsy hanaovana tsirambina ny fianarana. Ary safidy toa tsy miteny mihitsy sa hianjara ihany ny vonona hianatra tsara e. Aka, tsy hoe zany ry dada fa to ohatrany lasa ny saiko eto e. Fa ahoana? Amin'ny fomba ahoana tokoa moa izany no avy tany dady ireny fikarakarana ny fambolena sy ny fiompiana eto an-tanàna reto ka. Izany ange hoe horepitra ihany aloha dady. Ka reny azy zahay da manampy anao nandritra ny fialan-tsasatra nefa dia mbola sairana ihany sika tamin'ny voly avitra sy ny sisa. Maika fa hoe tsy ho eo zahay. Ny anareo da koa izany to ilozanareo mitsetra ny dady eto fotsiny. Kefa olon-dehibe tsinonako sahoanao dada. Izany mihitsy ho ary anjara. Tahako ninona izany hoe hianatra any amin'ny lycée indray. Reto izy dady be fiahiahina kely sahady amin'ity fiainam-pahantrana. Mitady hianatra ny tsy mandry andro tsy mandry alina ohatra ny dada sahady. Ataoko ahoana moa fa fahasairanana mampahantrana ny biankodiny. Raha mbola mba teo mantsoreninareo dia ary toa velo tsy eto atao patoriana ho a dady. Eny e, mieritreritra ny raha tsy vita sy ny programa mbola miandry rapitso a io e. Oay, sady le petit pois any ambany atsinanana mbola tsy voatondra ka. Aleo aloha ho an'ny farapara amin'ny fefa-tsy ho eto tsony tsinonako. Nareo da reto angamba dia tsy hifantoka amin'izay fianarana amin'ny fiheverana lavany aty an-tanàna io ka. Marina tsy manaratsy sahady any amin'ny vokam-panadinanareo amin'ity taona ity. Tsy mbola nianatra indray andro koa nge zay ry dada dia efa kely finoana sahady ianao izany a. Efa hita hoako. Tsarovy anaka fa rehefa mianatra dia mianatra. Tsy hifantoka amin'izay fianarana mihitsy nareo any an-drenivohitra any raha
lasa ty ambany voatra no atao mameno loha ka tsy mety bakona amin'izany ny eritreritra ry dady avy lany aty fa rehefa any de any ty manondraka voly avitra samy reriteny ngiaratindry zao repitra kely zao ry ngiazy egaly sady efa toy izao foana indray rehefa tsy otsony ny akiziko marina raha tsy sady efa tsy malala andro arivatsony eny nareo efa no de ngera angatiny masoandro ka zao tsy inona vao misy fotoana anyndrahana ny reto ka ary nareo zany koa avaiza amin'ty arivariva avy nanara-maso kely ny tatatra nataony zalahy tatsy amin'ny loha sahako tatsy ahy ary nareo zany nge mba hafahafa fiasa mihitsy ohatray hafa fiasa hoana ry ngatya ka ny tompony asa rehefa manara-maso pikarama oatra zany mandritra ny fotoana anaovana ny asa ny anareo kosa maninona efa mody ny olona vao tonga taktika daholo re zany raha tendry ay zary nareo zany marina raha tsy efa mihinam-boankazo any an-trano ny mpanao raharaha zay vao midina tsamy zany asany nareo mbola nyloza n'le rangahy tia natory nanao lasesita tany an-tranony tao fotsiny indray zao fa hitako eo io no mahavoanareo tatsako hoe ahoana ry ngiaro tsy mba mampiasa afetsena fa ny aina be fotsiny mety miasa afetsena ahoana ry ngatya ary le rangahy ty zany nge ka miseho be vavito izy elahy no miseho tsy manaja tsy afaka ho aiza nge elahy fa ao am'izay galy foana no hitrosa voly ny asa tany ange tsy vita ny saina fa sandry foany na ho aiza ianao na ho aiza zay no mahaketrina anareo ka rangahy marina marina vo vahiny marina ianao aty ambany vohitra ka tsy mahalala fa inona aloha le taktika nylazainareo teo somo de mba azonay ampiasaina ihany koa zany kio ve de ho lazaina aminao nanatsydiako an'izany teo azy efa nanenenako ny fanaovako azy mantsy rehefa manakarahamolona tsy mijery an'iny asiny eo ampanaovandralahy azy zany raha izany mantsy eo ihany de asaiko ahitsiny zalahy zay tsy mifanaraka amin'ny ilako azy ko fa ny ny pitso vao mody mamorona fanakianana amin'izay asa mpikaramananao azy de asaiko miverina ry zalahy am'izay lafatra tsara ny asa sady tsy omeko volantsony ry zalahy mino tapakandro manaraka iny mety ho andro ray mihitsy azako sady fitsinjovana ny rarahako vita tsara zany no hitsinjovako ny vola tsy ho lanin'ny mpiarabelyle tsy ny fanontaniako moa ny valiny ngiaroa fa tao variana indray nga mandinika manondraka ka no ka tsy taktika amin'ny fanondrahana anana tsinona le iziko hoay tena efa neno neny angely fa mahazo tolo nareo ka za ty mbola tsy afaka etiko omena lalana ry ngiaroa ary mba midia am'izay makainy mbola asa be koa angeny karaha maninga ery amin'ny tanimbariko ery raha pitso zay fa velome ty poziny ngiazy egaly marina mafy fa avy tay zato izy ny to milanjangady manao pataloha miaja sy misalotra palitao arahany kiraro mangira ka fotsiny zato fa maritanao ny tantsamy azy tsy nanaonao foana mihitsy ny olona nanovany anarany ngiaty izy ily ty hoe zegaly am'zato izy manao vazaza fietsika de nafoizin'ny olona ny hoe generaly galeny ny fampitondrany faisana amin'ny mpiarabelona aminy amin'ny alalan'ny fanabakanana nampitrotraka izany ny ray tanàna moa mahantraka tsy maintsy mila ny volany tsy zany fa misy taratasy karakaraiko kely zay any amin'ny fokotany de hoany io
ka ataony namana inona any amin'ny boroboky tany any hony ty angady lava liala. Za zao eto mba efa nieritreritra hoe avy fanometanana amiko ngiaro. Ka tsy hoentiko any amin'ny bro zany io nga tya. Ka ohatry ny hafahafa ihany manko ty fianjaika anareo ko. Maninona? To tsy mifanaraka amin'ny fitaovam-piasana lanjainareo? Tsy zany fa hitako borikely ny angady ampiasain-drangah iny de ampindramika ny nga aloha ampiasain'ny nga anaovana ny rarako e. Ay kosa vao vatsy ara-pitaovana tsara mipikaraha atao aminao zany a. Ka rarako ihany nge io e. Zay ihany no vora ny rarako ny zara fa vita. Tena fatra-pitady asa vita tsara mihitsy ange ngaro zany. Miaiky mihitsy azo. Ka tsy hitanao amiratra sy androsy ve i Madagasikara raha manomboka amin'ny asa te ambanivohitra no atao tsara ka. De zao no afatry farany rakizy a. Mahaiza mitsitsy vola fa tena sahirana be zao dada. Eny ry dada, de mba mitandrema ihany koa dada ao an-tanànao fa nga ze galy hita nge ohatra amin'ny be felonana antsika zany e. Zany tokoa ay. No ny fantany fa hianatra any an-drenivohitra de nilazainy hoe hianatra hony nefa de hoaiza vie hoe tsy aleo ve hony hoe manambady de aveo miteze. Ka sao de mba tiany anambady eny zanany eny kosa ndry. Aza teniteny foana eo rakizy a. Ny fianarana aloha ilofosana navotana ny fiainana fa tsy zanaka mpanan-karena tsy mahay miaina ohatry reny no atao azo toka. Ka ianjara ihany oko. Oe, ty misy taxi borosy fa aleo mandeha amin'ity nareo daso taraiky eo. Dada koa mbola maika hiverina amin'iny lalana nanaterana anareo iny. Mbola 5 kilometatra zao niverenana any an-tanàna. Miala avy eto amin'ny fiandrasana taxi borosy miakatra any an-drenivohitra. Eny re, mandram-piony dada. Amin'ny krismasy indray no nareo da vao vakansa. Ie, ka mety ho any mihitsy indray ngamba vao tafody kely any an-tanànako. Zery dada, velomy dada. Masina rery anakisany eo. Eo velomy. Endre tsara e. Lasa hianatra any amin'ny vilona indray zany ny ankizy. Ie, lasa zareo e. Lalako miverina mody indray zao ty no mbola raharaka no nenao moto vetivety foana ko. Ka za io koa nga tsy mbola mihodina ny lalako e. Ianao ihany zao no tonga alohan'ny Ambatomangako. Nenareo veo motera de zay fa elo kely aloha fa ohatra ny hoe misy trano may koa nge hony ao an-tanànao e. So de sanatrika Sanna lasanany mamany anjara kely. Mbo hivarotra voandro no ale tany Antananarivo kanefa voatifitra tapaka tamin'ireny pobasy tamin'ny korotana politika ireny. Tena topijaliana mihitsy mariny ty taony ty. Tamin'ny madamako niasa tany Antananarivo zao tamin'izay mba hoe midina taty ambanivohitra isaky ny farany herinandro. Ny azo moa fiara no andehanana ka tsy hitany akory zay ialany taniko. Zay aloha e. Madama andray milamina amin'iny fiaran'ny société saninika. Ny andray io moto io de fa mety amiko aloha zao e. Ay, fa rehefa tsy hoatsy. Rehefa tsy hoatsy. Kiasa hividy fiara karetsaka atao fitateran'olona io. Raha tsy zany de camion atao fitateram-bokatra. Amin'iny volana novambra iny ihany aza de ataontsika tonga zany raha mety mitantana. Ny akamaroan'ny olona ao an-tanàna zao amin'izany volana novambra zany efa miady amin'ny kapoaka. Marina kosa aloha zay. Ny ahy zao ty bisikilety ty ny kodarana fotsiny ny tokony hosoloana kanefa tsisy vola. Ka zay ange no hoe hividianako fiara atao taxi borosy e.
mba tsy sola intsony bisikleta ngiara tendry manatitra mpianatra sa hoana oka ranga marina tonga de sarandalana fotsiny no aloha de fa ny vilona vao mitotona ny mpianatra reo e ka ny vola tao sarandalana amin'izany aza taky ny to anahirana koa anka tsy voatery vola foana ngeranga tia ny vidy amin'ny fiainany e fa misy inona indray akoatrany raha izany sarandalana izany zao a azonao alana raharaha ohatra hoe miasa indroa andro ianao de milamina zany bia le retoram-bato mangatananarivo e efa ho tapaplana nge zany ny andrasana ny dada hoe anatitra mivatitsika nefa mbola tsy niakatra ihany izy hatramin'izao e fa ahoana marina ary efa hifarana ihany ty ny volana oktobra kanefa de inona indray zany ny vola hividianana loka manomboko izao ny vola kely nomeny dada tamin'ilay farany iny izao ty efa lany tanteraka za koa aza ny ry anjara mba lany aiky maninona raha ngara tairina amin'ny trondro sira fotsiny de zay a efa makaloka trondro sira foana velo loka isan'andro vaky izao ka atao ahoana aro sady ho vidiana amin'inona koa e ny vola mihitsy angeny fotsy ry safidy e ka ahita inona eo ary amorona ny tsisy aleo aza samy mitrosa kely amin'ny namana aloha tsika dada e omena ny azy ireo rehefa tonga dada manahirana zany ry anjara ny an'ny ankizy koa nge efa vola matipaika mandritra ny ray volana no omeny ray aman-dreniny azy ka inona indray ary efa nahita hevitra izay arana bavy a hoe ahoana andeha tsika hitady karama sitranay lokatsika herinandro de inona ro ny karama ataony lahy eo e vo hitady ary falina izay ahitana volana de asa amin'ny alina aza ohatra hoe manao serveur any amin'ireny hotely any Ambohidratrimo reny azoko atao koa ny manao gardien safidyka maninona tena tsy dakoro amin'izany anaovany lahany zany aloha zay indray le tsy dakoro nareo na de efa mbiakototra azy zao ny fahantrana de mbola tsy dakoro any amin'ny firidavam-bola ory safidy ka ny fianaranao angeny tsy njovoko amin'izany everinao moa fa vita fianaran-desona ara-dalàna nga ianao rehefa reraky ny asa alany ka tsy maintsy mitady ary anjara sady fampiriseko no hianatra tsara ihany koa ne zany no fitsinjovako ny dada tsy ho sahirany sotra ny lahy ihany ary dasangy ampio izy tsara ihany aloha ty fianarany ty fa io no ambonin'ny zavatra rehetra zay aloha e manaratsy sady amin'ny antsony dada ny mety ho valim-panadina ny lahy amty taom-pianarany ty ka zay fa zao de zao ihany de hikaratakany tsy maintsy mahita ory safidy ahoany inona no asa hitanao amin'ty andro efa arivo ty e ka amin'ny alina nge no miasa ny sécurité safidy lasa e safidy lasa tokoa izy marina oka rery azo egaly marina aza gadraina re ahy ka efa afaky maly ngeranga ty ny fetra farany tokony nandoavanao ny tosako 10,000 ariary e so iverinao fa misangy aminao ary a tamin'ireny manafatrafatra mafy reny neny vazaha rehefa zay de zay mifona rery azo egaly eo mbo meo andro ary a mba tadavako vola merenako ny anao e tsy misy an'izany fa miomany ianao e zandary no akanao eto rapitso soloko zao amiko miliala paladi re maninona nefa raha tsy mitetateta mampiana-janaka any amin'ny vilona any raha tsy mahavoalotrosy e izy ary zany mampaniny somiriany ny vavahady amin'ty andro arivo zany mino kosa aloha fa mba misy asa azo atao ato amin'ity trano tsara teretika andeha hody atory amin'izay raha mbola tsy mahita rirany any amin'ity fitadiavana karamandroanytika de raha piso indray mitsiaroka engany mbo tsara fitanato aka raha azoko tsara de tsy misy gardien kory ato amin'ity vila ty sady ohatry ny tanàna olo zany
ho tsara vitana ihany ala ary safidy raha izany. Zao koa ny mahakamo amin'le tsisy mpanampy. Dia tsy maintsy miala eto mpandreneto indray aho zany hijeren'izao olona ao ivelany ao zao ko. Sa raha nadamo tonga ao? Lina koa nefa ny akaran'ny zilety n'ity andro ariva e. Andre, fa iza koa io tovolahy io? Manaona tompoko? Manahoana? Fa ahoana e? Azafady fa somary manelingelina rivariva ary madama. Tena manelingelina mihitsy ka? Tsy izany fa saika hitady asa raha sendra mba misy azo atao atonareo re. Asa inona no tadiavinao amin'ity andro ariva e? Fa maninona koa raha amin'ny andro atoandro no manontany an'izany? Ka mbola mianatra dia tsy afaka mandalo amin'ny atoandro e. Dia tsy hianatra zany ianao fa hiasa? Mbola hianatra ka, izay mihitsy no hitadiavako asa atao amin'ny hariva na alina. Sokajikajin'ireny asa fangalarany ange zany no masaka ao an-tsainao io raha azoko tsara e. Aza dia jerena amin'ny lafiny raha tsy ohatr'izany moa madama na dia hoe andro alina ary zo hitodotoko hitadiavanao vonjy aty aminao zao ka mody mitoloko sy jokotsiriko ohatran'izao ange ny fomba ny mpangalatra e. Tsy olon-dratsy re ahy e. Mahazo matoky ianao madama. Aizanao lalako an'izany ry lahy kely ty a? Miala tsiny aloha fa tsy voateniko tamin'ny voalohany teo ny anarako hoe safidy ny fiantso ahy mipetraka eto Ambohidratrimo ihany. Ka ataoko inona koa nefa izay anaranao e? Sady tsy nanontany ianao koa nge a? Miala tsiny ary re. Ary raha sanatria fahasorenana amin'ny madama zao dia aleo angalo angatadalana ody. Eny e, misaotra tompoko. Veloma. Zany natony tsy nandresako an'iny tovolahy iny anampy ato. Sady tena mila kisy mihitsy aho so ka. Kanefa sao dia mpangalatra ary ty izy mitotro ny tonga arivarivako. Aleo fotorana tsara ihany aloha izy dia hoy teo e. Oay, ifiri lasa lavidavitra re izy fa aleo atsoiny. Iza moa le anarany teo? Safidy. Safidy a! Safidy! Ka tsy le madama teo ve izany miantso azy zany? Tsy azoko mihitsy. Za zao teo roka sisany tsy nahazo aho tamin'ny avonavony. Safidy a! Verena nge aloha e! Aleo valiana ihany na dia izany azy e. Tsy mba mananjo ampifilafila manko ny mantrako. Ahoana izay madama? Miverena kely nge aloha ianao zafady e. Misy karaha mazoko atao ihany very madama sa? Eny e, ka io mihitsy no tsy dia nifanotohako tamin'ny resaka teo aloha fa azafady fa mbola nieritreritra an'izay ampanaovinanao ako. Miala tsiny raha somary nisitsika taminao. Tsy misy tsiny re madama. Fa hono a? Eny tompoko. Aiza aloha e laha ty no mipetraka dia aiza mianatra e? Avy any ambanivohitra fa mpianatra fotsiny any eto Ambohidratrimo. Ndry ohatry ny mahontsahandray ty mijery azy. Ay, dia iza hono nipetrahanao aty? Misy nentoanay zay eto dia ao zany no mipetraka. Fa nga hono zany nentonao zany tsy mba afaka mampindrana volanao dia voatery karama mihitsy ty ianao? Nga ity e. Manome ihany izy taloha rehefa indramana fa za rehefa matety mpiavy ny fitrosanay volany aminy dia tsy manome intsony izy e. Andray, mampalahelo tokoa zany anaka. Eny ary amin'ny manaraka toy izany andray izay resantsika izay fa efa mialina ihany ty ny andro. Sika koa ho laniny moka eto mba vahady eto fotsiny kio. Dia ahoana zany le resaka teo ry madama? Efa maika andray volana mihitsy ange laha zany e. Tsy hita re. Zao ary. Eny tompoko. Vony ny alara tonga dia mijanona aty manomboka andro an'hariva. Eny e, tsy maninona. Sady sitranay misy vola kely ividianana isy anjara loaka rapitsoko. Ka eny ary efa zao nefa. Eny tompoko. So dia tsy tianao le asa ato amiko. Fa inona moa zany no asa ataoko ato ry madama? Raha ny marina za zany zao le hoe manao izay asa misy fotsiny. Tsy manan-tsafidy tsinona no tsy mananako. Andao ary aloha mandrosoa e. Eny ary. Sady aleo idiko amin'izay ty vavahady ty.
ary ty madamo ty rery zany no mipetraka ato amin'ity vila tsaratsara ity raha azoko tsara. Hitany lahy Eny tompoko. zay zao de efa asa ataony lahy manidy vavahady. Ay, Ny fikarakarana ny zaridaina koa de efa asa manokana atra. ay. Fa mahafinaritra ngeny manamboatra an'ireo e. Fa lery le anadahako zay makasary eo rehefa tonga tiako. Si moramiko ny asa raha zay izay foana ka ampafirina izay nitanangady any tanàna io. De zao koa ao atoroko anao ny trano atorianao de tonga de matory ianao rehefa avy manasa vilia. Ahoana tsara? Sao de mba tsy mety madama, sécurité ve de atory? Tsy misy maneno izany re eo e, afaka matory aloha ianao. Sa ody aloha zao. Ty zady nanankijanona sady koa marina. Inona reo ny ambadiko zao fahatsorana mamila filafafy zao e? Zay zay vola ampiasain'ny ankizy any am-pianarana any. Za ty sahirana mafy. Mbola manala raharahan'ny foana efa ho efatrandro zao. Saika loza marina ny nanjoanay menakavy raha sanatria nitoriany Zegaly teo tokoa. Ny azo koa efa nitsorony fa manana namana zandary sy mahalala olona ao ambonimbony ao e. Afaka kaizo eo tokoa moa ny tena raha ny vola anakaramana olona nala songony tanimbara any an-tsana atoato azy ty tsy misy. Le izy tsy vitako za rery tsony sady manao ny asan'ny Zegaly ny mamitany ahy. Tsy arako ny haiko tsony eny tsy maintsy hitady vola de aleo andefasana kelo an'izy da. Aleo aloha hitrosany amin'ny olona de alana raharaha ihany. Hay, sady nga Zegaly to ohatrany hoe hiakatra raha pitso de ampitondraiko azy indray. Ny aty tanàna mantsy na tsy misy vola azany hoe mahita loka hinanam-bary foana fa ny ankizy no mijaly raha tsy misy vola. De aiza indray kanefa no ahita vola? Ny eto tanàna koa nge milaza tsy manam-bola daholo. Tsy maintsy ato amin'ny Zegaly any indray zany mifatratra ko tsy mahazo manakambo ny mahantry. Ody ry Zegaly eo. Ngiara tendro marina fa misy inona ny tonga rivariva. Tady vola kely indray zao le rangaty. Aizaka ty amiko no atao banky findramam-bola nandritra ny titony ty. Tonga ty aho tam'le resako taminao tamin'ny maraina iny e. Momba le vola? Iekany. Asa zao raha misy fa ohatry ny lasanjanako hividianana entanany daholo ange izy teo e. Tena mbo mamila fila marina ny olona rehefa mba fahombiazany ny fahalemen'ny sasany ka. De ahoana zany ry Zegaly? Tena mba miangavy re raha mba misy na de kely fotsiny ihany azy. Fa ahoana ry rangaty nareo tony mbola mahantra foana kanefa ny tanimbary efa firy lohasa manektara maro. Tsy mba mahay manao maziry nga roko. Amboary ny drafitra de hovidiko le tanimbarinao aria ambany Atsinanana ary amin'ity taona ho avy ty. Aza mbo manao somonga ratsy eo moringaya. Tena fadin-drazana anay zany mivarotra tany zany. Fa inona ary ty lehilahy tsy mba miketriky ty? Mba fetsifetso ho io ihany angeny tsy mahatafavoaka anareo e. Ka ry Zegaly marina. Io fatra-pandeha amin'ny mazava sy fahamarinan'io ihany mampifitetaka anareo eo. Tsy amba izara tendry mihitsy aloha no hanao afera maiziny. Eno efa miala ihany ty ny andro ry Zegaly asa raha mbo misy ihany le volany angaviko taminao. Mihitatra ety ihany koa ny resantsika zany ko. Ka ahoana marina aloha zany angaviany zany e. So de vola very jabo ihany ny ako. Tsy fidiny ahy mantsy ny nanao ohatran'le indray mandeha iny. Ka zay efa nilazaiko anao zay le izy. Alako raharaha satria za tsy ahita liala vola merenana azy aminao. Zay vao mazava hay.
ohatrinona zany no ilainao? Asa raha azonao mena 5,000 ariary akalongany. Eny ary andraso vetivety atao anaty paosin'ny kilaotiko ato de efa misy ka ty ary de roviana kanefa no afaka hiasa ianao. Nda raha kokoa mantsy misimisy any any atsahany raha mety de aleo re amin'ny herinandro any mihitsy fa mbola manao valitanan'olona koa amin'ity herinandro ty e. Tsy olako ange zany raha tendry. Ka raha mbo azo atao re de aleo am'izay e. Eny ary mbola sendra ny olona tsotra ianao tsy maninony zany e. De ono ary ngiazy egaly ianao to hiakatra ihany raha pitso. Hiakatra mihitsy fa ahoana? Tsy zany fa mbo ampitondraiko kely an'ity volo ty ho an'ny ankizy ihany e. Efa hitanao ihany ny tranony any Ambohidratrimo any de mbo vilio kely ao raha azo atao ry ngiazy egaly a. Eny ary tsy olana mihitsy zany sendra ny olona tsara fanahy ianao fa raha tsy zany tsy nanaiky ampitondraina volo zany izy. De misaotra indrindra rery ngiazy egaly a. Misaotra melokoa amin'ny hitondranao azy miakatra raha pitso e. Tsy misy isaorany zany e. Misaotra n'Andriamanitra ihany la fa nahita vola. Inona tsara? Zany tokony isaoranao am'zany. Arono sendra mbo mahazaka loka kely koa ianao miakatra any Andrenivohitra any. Inona moa tsy azakako an'izany e? Moto ange nitondra azy fa tsy zay. De miferinaina be ohatran'ny mory anjara vo maika nge iombo am'izao ny retinao e. Marary nge ary sa lozy ty marina kay rovina ihany koa ary da mety hiakatra ka tsy misy hevitra mety ahazona azy ihany koa hatretoko. Andana mihitsy hoe fity amin'ny fanafody mihitsy ary safidy ka tena fa nga manao dokotera tena n'izany ireo aloha nomeny dokotera de ireo aloha no aniny ka am'izay malaky sitrana re ka tsy azo atao an'izany re. Izay asitrana aloha atao hoe za koa aza mba efa herinandro zay tsy tany am-pianaranako lasa amin'ny atoandro ny asa tokony atao any amin'ny madama no vitaiko noho iza mijerijery anao aty amin'ny alina. Mety amilay ihany ny asa ato amiko ato. Tsy misy tsy mety zany ka raha mahita asa tontolo azy madama ny ampiasan'andro madama any de ataoko mihitsy ka. Le kely ty de ataonao ahoana ny fianaranao am'izany ka? Aza atao anjoanjo aloha ny fianarany. Raha zao toerana misy anareo mianadahy zao de tokony ilofo mihitsy ianareo ny fianarana. Ka zasy anjara nge efa mifameno tsara e. Izy mianatra tsara. Za kosa mitady vola mafy manampy anay amin'ny fividianana ny fitaovam-pianarana sy ny sakafo. Za toezaka ataon'ity zasa marina mampalahelo aka. Aleo kosa mba ampitomboina kely ny karamany raha endry tsara izy. Fa hono ary safidy? Ahoana zay tompoko? Efa salama tsara zany le anabavinao zao? Efa mianatra izy ka. Tsara zany ka. Ary ahoana aloha ny fandehan'ny fianaranao am'izao e? Mandeha tsara ihany aloha e. Mba mahazo noty tsara ihany any am-pianarana. Zany? Tsara zany ka. Mahafinaritra marianao miezaka tsara ohatran'izany de zao eny tompoko sady fampirisihana ny lako ty e. Raha mahazo voalohany ianao amin'ny faran'ny taona de hividianako an'izay zavatra tianao ka ilainao. Ankoatran'izany raha endry tsara koa ianao de misy surprise ataoko anareo mianadahy amin'ny taom-baovao. Ahoana? Tena mana amin'ny fianaran'ny laty mihitsy azany ka. Finina ndray ary mampikirapaka amin'ny bavy eo e. Ekeko fa mila volontsika satria idada tsy mahavatsy atsika araka ny tokony ho izy amin'ny fanatanterahana amin'ny fianarantsika. Saingy tsy mety zao ataoko zao.
Saingy tsy tokony ataonao hosorina amin'ny tsy fisiana ny fianarana safidy a. Ka tsy zany aza aveo ianao no tokony vomaika ioarany. Ioarana amin'ny taratasy sy mipenina fa tsy amin'ny fitadiavam-bola ohatran'ny ianao e. Ka inona indray ary no atao e? Inona ny atao ahitana vola? Angalatra? Sanatriana izany. Dia zaiko normalina be ne raha somary mikarataka kely ny zokinao e. Hoay, tia misy vola kely netiko fa ataovena aloha ividianana laoka e. Mba ataovena indray aloha fa efa mahakaleo mihitsy ho ana maitso lava io ka. Raha tsy anana vera ngany antsika dia trondro sira foana. Izany tsy inona ny fari-piainanako. Enjany tika. Anana no mba azony ariary zato sady mba azo atao rony. Maharitra taondro sy arivo izy amin'izay. Eno ahy e. Oe, ao tokoa angery safidy misy taratasy nampitondray ny dadan'ny Gasegaly e. Ay! Andraso mihitsy aloha fa alaiko ilay izy ho vakianao e. Fa ovina izy ity ny tonga tato? Omaly arivo no meneny toa teo. Ay! Nolazainy fa hoe nampitondray ny dadan'izany rangahy izany. Zaza mba gaga hoe ahoana ny tsy afantaran'ny neny toa ny rangahy iny? Mba hafahafa koa ne zany e. Io ve tsy afetsen'le rangahy iny indray? Kto hoe nekiziny lalao teo an-tokotany teo fotsiny ange hono nandray an'ity taratasy ity dia eny e, aleo aloha fa mivakiny e. mba vakio mafy ange. Ohatrany misy zavatra tsy dia mazava amiko loatra mantsy ny voalazany dada ao anatiny ao. Zany? Any ianareo mianadahy. Manahoana ianareo aty Ambohidratrimo ty? I dada salama tsara aty an-tanàna. Za mbola tsy afaka miakatra aty aminareo manatitra ny vola fa mbola sahirana be aho aty. Indro misy vola kely 5,000 ariary ampitondraiko amin'ny Gasegaly. Eo mihitsy ny tsy azoko. Mangina aloha ianao fa tsy tapitra foana ny fanazavako e. Ka tsisy vola nge e. Dia ataovy izay mahampy azy hatramin'ny faran'ity volana Oktobra ity. Ataovy tsara ny fianarana, izay fa mirary soa ho anareo da hoy dada. Dia aiza ny vola izany? Izay manso aho. Tsy nisy an'izany vola izany mihitsy tao anatin'iny taratasy iny. Sady ilay izy raha teo koa moa efa tsy tao anaty valopitsony koa. Ka io voasoratra io e. Nampitondra volan'ny Gasegaly mihitsy dada. Namitany neny to mihitsy aho hoe sendra nomeny Gasegaly azy hoe le vola. Laza nefa izy fa tsy nisy nanome vola azy izany hono. Dia izy ary nandray an'izany? Ny aloha ny ahiko dia le hoe niraisin'ireo ankizindrineny to ireo dia nividianany zavatra le vola. Ka aiza moa no ahafantaranao an'izany? Na dia neny tao zange sa manitroka an'iny e? Izy efa krizikrizy amin'ny fipetrahantsika atao amin'ny tranony ity. Tsy haiko marina intsony aloha e. Manahirana misy ity mpiarabelona ity ka. Tsy maintsy misy mpamingana foana vera nga. Ho afaka ninona koa moa nefa tsika e. Tsy hay intsony izao izay nafaran'izay. Ny azo ao dia nividianana laoka no manahirana. Soa aza fa nisy an'ireny vola nentinao ireny. Raha tsy izany angamba. Na dia izany aza ve dia atao an'izao sika. Tsy rariny kosa izao e. Mety fantatry nento angamba ianao fa miasa sady mandray vola dia nitazominy ihany iny. Ohatry? Eziko moa efa sahirakirana tamin'ny fidiran'ny mpianatra teo tato atoko. Za kosa aloha tsy manaiky an'izany. Tsy maintsy hamariniko amina hoe aiza ny vola nampitondray ny dada. Aza mitsolatsolana any ianao ry safidy a. Velovery ihany ny vola. Kefa nilaza nge izy hoe tsisy an'izany dia efa izay zany ko. Sao tsika indray tsy inona no lazainy hoe tsy mahatoky azy eo. Ny fiarahamonina ny tsonjoko fa raha tsy izany dia moramora re safidy fa nirindrina nge manatsofiny e. Ka amiko kosa dia rehefa tsy rariny dia tsy rariny. Moramora hoa. Tsy nge zany raha misy mandray eo e. Ny antsika nge mbola hay aho fotsiny e. Tsy ity resaka vola ity ihany koa nge no mahakirikirina amin'iny to fa sy safidy ity koa. Sara sika menadamba no meny hevitra kely ipetrahana fotsiny ato. Mandreraka mihitsy. Tsarova nge safidy e. Fa ny aty andre mivohatra raha hoe manofa trano tsy latsaky ny 3,000 ariary. Asa aloha izay fa azonao hipetraka foana sy hijaly velona ato e. Ka ho afaka ho aiza nefa tsika menadao ianao ka. Izay moral anareo ambany izay ihany nge tsy mampiotra anareo hiady. Ka fiafiana tsinona ny fianarana koa. Hitady trano zara anga manomboka izao a. Tsy ato intsony sika manomboka amin'ny fidirana amin'ny tombo avao.
aro avy any Ambatomanga any vao mba niakatra. Aiza rery Nicola, Mariny. hitanao ihany lasa nambany volo e. Zany. Sady tena tao anatin'ny fotoana fikarakarana ny tanimbary any an-tsana mihitsy za tao ao zaiko. Zany tokoa e. Ka efa nomboko zany ny fanetsana any ambanivohitra any Ranadahy e. Amin'ny 20 volana Novambra ny azo ao niketsa. Zay no nomboka. Dia ahoana aloha ny fandehan'ny vola amin'ny asa mandraraha tao any. Marina mafy tsy tena mandany vola be ny fanakaramanam-panao raharaha isakin'izay mihetsika ka. Sady ianao tsy mba zatra mitana-ngady raha teo ka tsy maintsy manakarama olona zany izay amin'ny atao rehetrarehetra. Ny vola aloha aloha mandeha ohatran'ny rano e. Hitako eo ako. Dia aiza ny tena hitanao vola anaovana an'izany? Tsy maintsy mitsikaraka re. Ny vidim-bokatra sy fiompiana ve dia mahantoka ny vola ilainany tokoa e. Aiza no havita azy zany e. Lalaina ty andrenivohitra ny tena mampidi-bola ho an'ny tokantranonay. Ay tokoa moa miasa ty ny vadinao afa-baraka marina tena tsy tao an-tsaiko mihitsy iny. Dia efa tsy mifampitsidika mihitsy nareo mihoatra zany a. Hita moa ve. Izay no mahavoanareo eto andrenivohitra eto. Maninona indray? Sa mety ihany nareo kanefa asa na noho ny maheto andrenivohitra nga dia tsy mba mifampitsidika intsony. Tsy vahiny aminao re ny azakazaka sy ny rotoroto eto fa aza dia faly manome tsiny anay fotsiny ianao e. Tsy manome tsiny fa laza ny fahitako azy fotsiny re. Samy sahirana amin'ny asa raha teo nareo. Fa hony tokoa aloha e. Aiza indray moa zany lalaina vadinao no miasa zao? Dia tsy fantatro amba amin'izany kosa ve? Ka izany mantso a. Eny e, izy zao tsy eto an-toerana fa lasa ny Angletera. Amin'ny herintaona vao miverina. Ay ve ka tena lasa lavitra ty zao baviko e. Ka tsy hita fa zay ny fiainanako. Ka manahoana tokoa ary zao fiarahamoninao Ambatomanga ao zao indray. Andray aloha milamina ka. Sady ny olona any tena tambany vohatra be mihitsy. Fiinona ny tianao lazaina amin'izany? Mora mbakainy. Orana tandreo ihany fa any ange ny fihavanana ka tena mbola tahaka ny fahasambaziana e izay mandrava loha kely ily. Soka singan'ny fiarahamonina noho ny ataonao aminy ihany ianao laka. Ka ho aizeo anefa izy e. Tsy maintsy mila vola hampandeha ny fiainana andavanandro. Noho izany tsy afaka hiala amin'ny gazy egaly. Gazy egaly? Izy zany? Ay tokoa moa mbola tsy renao zany voambolana zany. Zany indray ange ny petahan'ny olona ho anarako e. Fa nafoezan-teny ihany izy io fa misy fanalavana azy. Dia faly ery koa ianao amin'izany. Fa inona aloha ny antony nametany an'izany anarana hafahafa zany ho anao e. Za hony manao fiainam-bazaha. Sady tsy vitan'izay fa mampijaly mpanao raharaha e. Ohatra e. Mamboly disadisa amin'ny fiarahamonina sy ny sisa re. Zavatra tsy mari-pototra daholo izy amin'io a. Orzily a. Dia tsy mba mailo ianao amin'izany fa dia ohatry ny dedanao indray ary ty iziko. Inona moa no asarotiny amin'izany e. Raha tsy nisy an'i Général Galini anie tsy nahavita zavatra ny malagasy tamin'ny androny. Raha tsy nisy azy nanerin'ny malagasy asa tamin'ny alalan'ny simotiga nga nisy fandrosoany Madagasikara hoe ianao ka. Mba mihevera vatana ihany na izany azy. Olona ho monina any ianao raha izany no mitohy. Tsy maintsy miresaka amin'ny madama zany androany marainako. Asa zao raha mba velany era kely hidinana any ambanivohitra anatitra vola kely any amin'ny dada aloha. Aleo dia nizy miramirana mikarakara zaridaina io ny tonga dia ararotana. Tena hafahafaniko zany antony hodinao zany ilay kelika. Ny amin'ny ahoana moa zay ry madama? Ka ny karamanao ato amiko ve tsy hoe sitrany mba hisy vola ampiasainareo menadaha kely ety ka ahoana indray ny hoe ho alefany ambanivohitra? Ka tsy mahatombona mihitsy ny saiko amin'ny dadanay ry madama e. Fa inona ny tsy mampitombona ny sainao aminy? Tsy aretina, tsinotsinona. Tsy takatro marina ry madama zany hoe fahaseranana dratra tratraina any ambanivohitra any isan'andro zany a. Ary nisy mena ao anatin'izany dada.
fa hono hoe eny tompoko misy mahazo any dadanareo angah to lasa saina be mantsy ty ianaoko marina raha tsy zany reny no taitaina aka eny hatramin'ny nanomboan'ity tomponaran'ity zay zany hoe ny volana septambra mbola tsy niakatra taty mihitsy ne dada ka io mahavelom-panontaniana nay sy anjary ka inona kosa moa no tokony hiakarany andaniny fire aty rehefa ampy ny vatsinareo daka ka eo mihitsy ange ny volany idadina nilaza hoe miakatra rehefa farany volana manatitra vatsy sy vola ho anay kanefa dia hatramin'izao hifarana ihany ty ny volana oktobra tsy ity izy o safidy a eny tompoko efa lany tanteraka ange zany ny fotsimbarinareo dara ny fahazahoako azy zay indrindra lanitro mosarena maro ny reto mpianatra reto ka inondray aloha hatramin'ny asako taton'ny madamo zay dia mba tsy nandro fotsotsony izay mianaday sady mba inona hoe le kely ty zany moa fa ngah dia tsy mivaky lony mihitsy zany dadanareo ny amin'izay hoaninareo aty akizy mianatra ve dia atao atsirambina ohatran'izany fikarakarany ianareo hoe any ka tsy hoe tsy mivaky loha dada fa ny eo ampelatana no tsy misy ka ianareo da mianatra tia tany lavitra ty miavy teny rery ange ny mampalahelo e ka atao hony dia tsy nandefa vola mihitsy zany dadanareo na dia niariary aza nandefa izy ka ay vo tamin'ny landro mihitsy izy saingy tsy voarainy mianadaly vola fa very teny an-dalana otry very teny an-dalana hoana ry lay kely a ka tsy hitany nanaovan'ny mpitondra azy ka i dadanareo kosa ange zany tsy mifidy olona mahatoky ampitondraina voly ka ngah moa zany fantatro tsony ny fahafantaranay azy dia nisy nangalatra mihitsy le volana ampitondrainy dady io fitiavam-bola disy toeran'io ange ny mahavony olona kehitriny dia ohatriny zany vola very zany raha araky ny soratany dada tamin'ilay taratasy niarana ampitondraina tamin'ilay izy dia hoe 10,000 ariary mba tena tsy valahara koa zany olona mahavanondoza ohatr' zany ka vola ho an'ny mpianatra fa tsy hoe ho an'izy akory izay ny fatany fa mety dia hono eny tompo tsy fantatra dadanareo akory zany hoe tsy tonga taty aminareo menadaly volana ampitondrainy ka ahoana moa ny fomba lalàna an'izany raha tsy izay zao no milaza aminy rehefa mankatiziko ka izy zany mbola tsy niakatra hatramin'izao mba mailo ihany ry safidy za zo mino fa mety efa nisy vatsy ihany koa na ampitondrainy dadanareo fa very an-dalana ohatr' zany tsy fantatra tsy marina aloha zany tsy mba misy serasera raha tioko moa mivantana aminay sy dadako ohatra ny hitako voatonga maraina io le bandy kely zanak'ingara tendriny tena lozy ity fa ahiko ahoana re raha sanatria hotratra ihany marina hoe tsy nahatonga ara-dalàna ny vatsy kely sy ny volana ampitondraindra tendro ho anjana ny tany ambotratriny zay koa tsy tao an-tsaiko mihitsy tokony vakiko aloha le taratasy nampitondraindra tendro farany iny talohany nanomezako azy an'ireny ankizy nomeko azy ireny zany zao no ahiko tarainany safidiny aty an-tanàna aty misaika koa no manenjika ampitoerana eto ny volana ampisamboriko andratendro koa ny fantatro fa tsy voaveriny rary ny raha laiko ihany nya manontany fandehan'ny fianarana iny moa ry dady zany indrindra somary sarotra ihany aloha nanery azy androso amin'le tontolo iainana eo fa ahoany fa nga tsy nilaminy nareo mba mindrineny toanareo ao ao angah hitsitsony efa vozana ny tsy lama mihitsy angam'izay mianadany ty tontika aza milaza loza eo ianao ry safidy marina ani zany raha tsy mainka na rehefa napahakevitra aza dia tsy ho nandeha amin'ny lomo mihitsy ny fianarana iny ka tsy hitako ande zay tokony hanahirana anareo da eo ny vatsy tokony ho ampy anareo sy ny vola kely mety ilainareo any efa miezaka mandefa foany efa izany no tena mariny tiza daolo ary nanodina zany ndry fa ino ny ty lazainao anaka tena mbola tsisy fotsim-bary tonga tandry dada na dia raika boka aza inona hoe ny vola koa tahaka izany tsy misy vola tonga tany na dia ny ariary azy tena niverezin'ilay ngiazy egaly iny tsika izany raha azoko tsara aloha fa zao dia zao ihany iny dia andehanako any everiny fa misy matahotra ny fananany ireny nga eto oka
Mitony aloha ianao ry safidy a? Ka izany ve ry dada dia mba rariny tsony efa miatra manaina mihitsy ange zany zavatra ataony zany andovaka inatsotro zao ny faratsiny milamina aloha e. Aleo tsy milady any aminy any fa ndro manimba ny fiarahamoniny eto an-tanàna ka sao ka tsy omeny asa karamany amin'ny gazy egaly tsony ara tezerany io. ry dada nge io mora milavo lifin'io ihany na dia fa hitako itsy rano zao zany tsy nge azo lena ataon'ny sasany dia minenokipy ihany zay mandefitra mandina azy safidy a amin'ny manaraka ny tsy atao tsony mampitonga zavatra azy mbola tanora fananariny ianao anaka diarany fahitandatsy mpanana filaritsy angany dada dia mandady eo anaseny sy ny filaminana re anaka mitsinjovoka raha zay aloha no fantatry ny gazy egaly fa mety atr'izay aleo azy ny azy tsy mahavita ataona azy ange zay vola arivo amana 2 arivo kely iny e. ry dada dia nanomotsany raha sy fanara sy io fotsiny olona ka tsy laina tsony koa aza nany mifonja raha izany tsy maintsy zaka ny vokany izy any aorinany re eno zany izy sady etry mbola arivo ihany izy any tsy fantatrao ange anaka dia izao e ino ny efonoko mba mifetraratsen'ny gazy egaly dada tsy any le resaka hitanao gazy egaly mba mifanampy amiko raha vola mifanaramantsika olona anao raharaha dia tsy mamamera mitava ve zany tsy zazakely ange ahy zany koa ve dia tsy haiko alamina fa isafidy ty koa mba miseho azy ho be saina eo tsy zany fa efa malaza rasy mantsy ny zegaly iny eto an-tanàna eto efa tsy tian'ny olona tsony aza no mitoetrany mahita lazaina mihitsy ianao ty anaka ka manay ry dada sao dia isika ihany koa tsy ho tiany mpiarabelona raha mbola miaroaro azy eo sao lazay fa prahetsikiomakoma amin'ny vahiny miseho manjakazaka ioko te ilazy ianao hoe aleo alana andrina toy izay alam-bahoaka zany mihitsy ry dada sao ka ho raharaha eo ka tsy mahita olona manambola-mba azo indramana ange dia tsy maintsy mandady any amin'ny gazy egaly ihany ny hafarany aizandray ary ano ahita isam-bolambola aminao ka za eto tsy mba misy kifoana mihitsy hoe mba hiakatra any ambodratrimo any hindrana amindrineny tonareo tsy omeko tsiny aloha dady sady raha miakatra any matady vola any amindrineny tondray dada dia tsy azo any mihitsy izy aza nge ao aminay koa mihindrany ineny toanareo iny marina aloha tsy ahitam-bola zany laza mbola sahirany mbola tsy manana foana rehefa mba hindramana efa hitako zany koa ny tsy lako vonjany aminy antsony ny any aposindray aza ny lany atao firemakany lasa be ny resaka ry dada fa onto koa fa nahoany dada mitotsy niakatra tany amin'ny atany-bodratriny mihitsy nandrasana tamin'ny farany volana septambra ka tsy tonga oktobra ka tsy hita fa inona moa ny akarako anydray rehefa hoe samy salamy mivatsy koa ny eritreretiko hoe efa voarainareo kanjo moa zany tsy tonga tany akory dia izay mihitsy any no antony dinako aty io mitaintaina be any zay da farany za mihitsy mivoaterina ny midina ty an-tanàna tsy napoziko mihitsy aloha ny fahatongavanao io dia taizany nahitanao firenaka aty kanefa efa tsisy raisiny intsony zany ny any aminareo anaka dia inona indray no hoaninareo menada any tsy misy mampanazy zany ry dada ny vola indray mahita foana rehefa mitady ahoana moa zany ry safidy zany nitrosane zany ianareo raha azoko tsara efa zao ve ny mahazo aty dia mbola hiampitrosa be indray zany no efainy dada kala ny dada fa tsy misy an'izany mitroso zany dia nangalatra zany aiza kosa marina tsy lozana fitsoko reto za azy reto ka any andreny vohitra any rehefa tsy eo ambany masonao tsy misy an'izany nangalatra zany rery dada ka amin'ny fomba ahoana ary no ahitanareo vola lozy ty marina dia sanatria ve hoe anjara no mivaro tsy misy an'izany rery dada misy vaovao tsara olazaiko ny dada ka eno tsara nge tsy mazava amiko mihitsy zao zaza rebrebenao mody anafenana ny toetra ratsinareo any eny ary ny antony nanovako an'izy ty aloha tsy lazaiko fa tonga dia le zavatra nataoko no lazaiko ny dady fa inona ihany zany ataonao zany nahita karama ry dada tany ambodratrimo ino ny tiana fitsika ao anaka hianatra angeny nandeha fasananareo any ka mitady vola indray no ataonao ka tsisy ka zany le tia kay eno aloha ry dada zaza tsy mieritreritra mihitsy tsy zay atafita amin'ny fianarana edina amin'ity fahatrany ty aloha no atao fa lozana manalavitra sekondray ka za kosa tsy manaiky raha ny fianarana no atao tsirambina ka tsy nisy vola tsony ange zay na dia fidianana kahery dady
tsy lazaina tsonoko fotsim-bary sy ny laoka isan'andro. Losy ty fa sendoatra tsy ampiheverana loatra. Mba alay voatsaina angery dada ny toerana nisy anay tamin'izany tsy nisy olona afaka mba hatonina akory mba ilana vonjy. Ny kibo anefa tsy mba lamosina. Nde ene miala tsiny aloha dada raha toka sarotiny. Ka nareo ange tsy mihaino ny fanazavana hatramin'ny farany akory. Ka toy izo ary ny resaka ao anaka. Aiza koa moanaka ny de hoe tsy mila miantoka anareo tsony dada. Tena marina anie zany raha mitoy hatrany aza ny fahasaram-panany madame Nicole, izany hoe mbola manao miasa ho aminy any de mba afaka mandefa vola kely ho an'ny dada koa zay. Tena tsara fanahy marina aloha zany madama tsara manao zany. De hitany dada ireo vola netiko ireo zao mbola nampin'le madama mba hividianany dada kafe sy siramamy sady mba manakaramaho ny olona indraindray anao raharaha fa sao de reraky ny valitanana foana io. Zany mantsy ny fanaony zanany adahany mipetraka any ambanivohitra zaniko. Fa isafidy tia moa zany raha pitso ihany de hiakatra indray. Ie, tara raha lasinainy maraina vao miala tiako de aleoko mandeha rapitso lahady. Ka saika hiteny aho hoe maninona raha miaraka amin'ny fiaran'ny azo egaly de amin'ny latsinainy vao miala ty izy ange efa nahazo taxi brosy zay aho e. Ay ve? Amin'ity fahavaratra? Ilazako vitivity aloha dada fa hidina kely hijery ny faniry ny ketsatsika any mban'ny tsinanana nde are za mba hitsotsotra kely eto aloha fa tena lanaky ny ragiragy ny tenako zany. Aleo aloha atoro indray fa maika hitatotr'olona hiakatra kely indray raha pitso. Ny olona ety koa ange mahatra velona daholo. Raha hoe misy miakatra na ny vola ataon'ny fire aza manahirana azy. Se so ihany aloha fa tsy lany tetika ingazy egaly. Rehefa te hitaingina taxi brosy hiakatra ny olona kanefa tsy manana fire de atao ny fandaminana. Azo alana raharaha ohatra na koa hoe atao vary maitso amin'izao fotoam-pahavaratra zao. Mety azo kameo ihany le selary zily atsoatsy raha izao ka. Mekara am'izay fa efa hainga ny fiara. Letana eo ambony tava sao de tsy mivarotra tsara sofera. Aza matahotra nareo e. Ao de mekara de mahazo seza. Feno dimidimy seza fa mbola misy olona ray sy nany an-dalana. Aleo aloha mba tsy hivina ihany ilay entana nampitondraiko an'ny azo egaly ty so adino. Orga sofera. Giara tendry. Fangay ianao tsy mba hitaingina tomobile ho any amin'ny ville. Jereo ny olona rehetra mandeha. Anka ny ahy io ny zanako efa miaraka aminao io ko za mbola mita kely ny ketsatsy ambany atsinanana androany. De taraiky amin'ny ketsy isan'andro eo zany nareo ko. Efa hifarana vera angaty ny taona mbola tsy manetsa foana. Problème mana vola ihany zao io. Andao ngiaro raha anao ety soferako. Tena mbola tsy afaka aloha raha izao ko. Fa ono sarandalana io zanako io mo alohanao raharaha sa vola. Nefa aiza moa no ahitanao vola eo e. Mitosako any aminao aza mbola tsy voaverinao akory. Aka efa misy vola any amin'le dalany. Ay iekany zay fa lasa zay aloha ary. Ohatra
dia aza adino angery azo egaly le entana kely nanafarako anao e. Raha gla tao arorana sy angady anosiana moa le izy teo. Zay indrindrany. Ay, saika nasaiko mividiny safidy izy ireo saingy izy koa mbola maika hianatrako. eny e, tsy adiniko zay ka. Arivo ariary fotsiny nomenao ahy sara nitondrana azy. Zary zany miantso ahy zany. Ha, ay ranabavy ty. Allô? Allô? Nicole ihany ty. Manahoana ianao? Salama tsara ranabavy a. Ka inona ny vaovao any an-drenivohitra any? Ka mba saika anontany ianao aho io hoe mikasika ilay ankizy manampy ahy ato hoe ray tanàna aminareo ihany ka izy arak'ilay filazanao azy iny kio. Eny e, zanaky ingaratendry mpiaramoniny eto an-tanàna iny. Lera ngapitrosa vola lava ny tantaraiko taminao re. Enao ty koa raha mba hanambany olona. Ka izany ko, fa misy inona aloha e? Tsy izany fa saika anontany ianao raha sendra helinao hoe raha oviana izy iny no hiakatra. Nandeha tamin'ny taxi borosoko androany maraina mihitsy ny dala. Ay, tsara zany. Tsy zany manko fa misy dia alehako zay raha pitsy talata dia mba ilaiko izy mijerijery trano atoko. Ary ianao zany ange matokotoko olona loatra e. Ny zanak'olona mantra toy ireny ange fangalarana raha vao mahita zavatra azo avadika vola e. Zany fa azafaly manaratsy oloneo ianao e. Zay fa misaotra. Ay tokoa moa dia efa nahazo laka ao amin'ny Nicole ilay zanak'iray tendriny. Dia efa mitady hisondrona mba amin'ny fari-piainan'ny ratendry mihitsy. Tsy fantany fa ny anabaviko ny mamelona azy amin'izany. Aleo asina hevitra ihany aloha ny momba ny safidy fa so lasa tsy misambola ty amiko tsony ngaratendry rainy. Raha pitso ihany dia vita matavy ny eny lary bandikely ah. Rehefa misy taxi borosana tanàna an'izanko. Fa hoanao zandre? Ka tsy mila mandeha tongotra lavitra ohatra ny taloha tsony rehefa hiakatra ko. Eny e, zany aloha eo ihany saingy mba azonao an-tsaina moa ny frère ihany ngazy egaly amin'izany fiaran'izany. Ohatra ny hitako marina fobotsombotsy niaraka ny tanàna. Tahaka nenina ozy ianao sady tsy vitan'izany ihany fa ny fanaovany tsindry azo lena n'Andriamanitra amin'io tsy afaka niala amin'io ka. Tsy mahagaga. Mifahono aho e. Mba manao ahoana tokoa moa zany ny fiarahamonina izy iny amin'ny ao an-tanàna ao ka. Raha ny olona ao an-tanàna aloha dia tsisy tia azy tsony. Dia olona ao monina any iny raha izany no iziko. Ny olona any anga hoe anjara mety hikarama ho aminy tsony. Efa mirahina ny olona dia tsy mety manao ny rarahana. Tena miahatra amin'izany zao le hoe alam-bahoaka. Zay indrindra. Ie. Dia aiza indray izy no mitady olona karamaina raha izany. Olona avy any amin'ny tanàna lavitra any mihitsy zao mba hoentiny manao ny ketsany eo e. Fa ny ataony kosa aloha tsy rary mihitsy e. Tena tsy rariny. Betsaka izay zavatra mifanohatra amin'ny fiarahamonina nataony tamin'iny taona iny izay a. Ary raha ireny no mitoy dia mbola vao mainka aloha zazany afitsony amin'ity taom-baovao avy tiako. Oay, efa amin'ny enina ariva sady zao. Eny tokoa. Dia any amin'izay ianao manao sécurité fa sao taraiky eto ihany ka. Marina zany. Tsy apozy madame Nicole ange zao hoe efa tonga eto Ambohidratrimo ahy. Zay zany safidy fa lasa kely aloha Soavadia madame. Raha pitsoriva ihany inge dia miverina fa ianao aloha zany mba mijerijery ny tanàna ohatra ny mahazatra e. Dia ahoana zany ro madama tsy maintsy mijanona eto an-tanàna eto foana aza moa. Ndry fa ngamo ianao tsy mianatra ka. Mianatra ka. Eto ange ho tsy misy maninona zany fa tokony hisy olona foana fotsiny indrindra amin'ny alina. Ay ve. Dia raha zay ianao zao maraina izao dia fandrahoina ny sakafo atoandro dia saromanao fotsiny.
Angako moa aty aho no misakafo atoandro ry madamo. Ianjara ange fa mahandro anay dato ny mahazatra. Eny e, izay mety aminao atao hoe fa rehefa lasa mianatra fotsiny ianao dia hidio tsara ny vavahady. Eny tompoko. Dia rehefa hariva ihany koa tahaka an'izany. Aza manahy ianao madama. Nabavy no makany Tomasina dia ilay zanandrateny mpiasana iny izany no tokony miandritra anao raha mba endriny adala. Antikely io ary le efa nahiko. Ny vavahady fotsiny ity midininy adala tamin'ny kadana dia lozany nandendeha ihany izao. Hitako ny anaovana ny lary bandikely mitady anak'endry ny zanako izay zanaka nadana aza lesy tsy karakarain'ny Nicole ka ialahy indray no miseho milay be volana tanàna any. Ohatra fa inona koa ty mampiazakazaka anao ry Safidy? Loza ry anjara. Fa misy inona? Vaky tao ny trano madame. Maninona? Vaky hoa efa nidiko tsara ny trano talohan'ny nandehanako nianatra fa noho niverina dia tsy tao intsony ny ordinateur atao amin'ny efitry madame. Ty voaloza marina. Tena loza e. Asa zao izay lazainy madama aminao rehefa tonga izy rapitso. Tsy hay tsony ty ranabavy a. Dia ilozanao amin'ity andro hariva indray zany ny trano ambenanao. Ka verevitra ny amin'izay tokony atao ange. Zao mihitsy aloha Safidy a. Rapitso maraina moa madama ny tonga. Ie. Dia zao zany e. Aza mianatra ianao rapitso fa andraso ao izay ahatongavan'ny madama. Ny lazan'izany aminy mihitsy ange zao no tena mampitaitaina io e. Ka tsy maintsy manazava an'izay seho ianao ka. Lozy ty marina. Safidy koa zany ohatran'ny zazakely. Meloa nanao atsirambiny ianao mantsy raha tsy manazava ny resaka aminy. Matahotra ihany ana dia tsy zaza ny nangalatra e. Loza tokoa zany anaka. Soa aza fa mba violon ihany na nidiny anao fa tsy nitariny lavitra ny raharaha. Aiza no ahitantsika volakana mpisolo vava amin'izany fa dia valala samboromboka fotsiny eny raha sanatria. Safidy a. Ahoana ry dada? So dia mba sanatria ianao aza ny namoaka izany etan'olona izany e. Ka nahitadako azy zany to mitady tsy atoky ako. Iza indray no mba hanana fatokisana amiko e. Tsy hoe tsy mahatoky anao anaka ka. Indraindray kosa sanatria hoe nalaim-panahy ianao dia nahavita an'izany. Sanatria amiko raha angalatra izany ry dada. Dia ahoana zany? Dia zao mody aty an-tanàna zao no hitako fa mety. Aleo anjara sisa no ny fianarany ihany dia mba izy ihany koa sisa ny etoana amin'izay. Za manampy ny dada amin'ny fanaovan-draharaha. Inona tsara hoe le kely ty? Tsy anatro tsony ry dada. Tsy mety zany hiala amin'ny fianarana izany e. Za ange mbola miezaka amin'ny fampianarana anareo na dia hoe izao aza ny toerana misy atsika e. Tsy hiverina ny indreny voatra antsony ry dada. Leo ny fiainana any ahako. Ory Safidy a. Ty dada anareo mahantra aza tsy milavolefina amin'izay ahasoa anareo minadaka. Ka na hianatra aza ange tsy ampy an'izany tsony voly. Teo azy zao mba hoe nandray vola kely dia nilamina izay da. Raha ny fahantrantsika dia tsy ho nampianariko intsony anareo da amin'ity taona ity. Ary raha no hianatra aza nefa izao tsy ho araka dada akory. Tsy afa manoatra dada raka izy a. Tapa-kevitra fa hijanana ampy ny dada ty an-tanàna amin'izay e. Hiasa ty atsady ampivoatra ny fiainantsika. Anjara kosa any am-pianarana manamboatra anao avintsika telo mianaka. Dia tsy miverina nianatra tsony tokoa moa zany Safidy a. Mampalahelo mihitsy ny zokiko iny.
Za koa nge zany rehefa tapitra reto vola tahiry kely nangoniny reto dia tsy misy vola tsony atao vatsy dia inona moa izany fa tsy maintsy mody any an-tanàna ihany koa ary mety tsy tavaverina hianatra tsony koa. So ihany aloha fa efa ho tonga ity ny vakansa ny Noely sy ny taom-baovao dia mba mody aho. Tsy miasa saina amin'izay hohanina ty tsony. Sady za koa izay efa ela be mihitsy tsy nahita ny dada. Za rery sisa no aty miaritra ny tsy fisiana. Atao ahoana zany rehefa te ho tafita ny zanaky ny tambanivohitra. Aleo aloha matory amin'izay fa efa tena reraka ihany koa zany ka. Ny enti-mody raha teo koa reto efa vita daholo. Ndry zany le hoe anjarana bavy ny safidy. Eny tompoko. Ay, za indray ny madame Nicole, za le nipetrahan'ny safidy. Ay, nanampia tamin'ny fikarakarana ny tanàna moa izy zany. Ohatrany miramirana ery izy zany sa fiatsaram-bela tsy fa ka hono aky? Ao ve safidy zay sa mbola matory maraina rehefa tsy miasa? Oay, ampiresahako eto tokoa nanety fotsiny ianao madama marina. Mandrosoa aloha trano e. Misaotra ary. Mandrosoa. Ndray zany filaminan'ny tokantrano kelinareo ato. Andrasy fa ampitondraiko sary apetakareo amin'ny rindriny safidy amin'ny manaraka. Ka nakaiza vao maraina raha hono ty safidy zay nitondra ny tsy... Kay safidy nge tsy aty tsony no mipetraka e. Fa nakaiza le zanako? Tsy mianatra tsony izy ry madama fa lasa nody any ambanivohitra a. Maninona? Andray, tsy namposiko hiafara amin'izao marina iny resaka hifarana iny. Efa nodiko tsara ny trandro madama fa tsy nataoko andro amin'izany. Ka raha nodinao tsara dia ahoana no atafidirany mpangalatra ato fotsiny. Ka dia za nge tsy nanako ny vovany le kadanay. Dia tsy kombakombanao niaraka tamin'ilay mpangalatra zany zao fa za fotsiny toa hivarotanao sakabelo eto Tsy misy an'izany rery madama tena marina. Ka amin'ny andro atoandro be nanahana raha ve ny mpangalatra dia sahy napitsika an'io fotsiny eo e. Raha tsy hoe fa misy olona napiditra azy tato aminao. Tsy misy kay, mazava be zany. Raha tsy lefa zatra kotsy sa iseho hiditiditra ato amin'ny andro atoandro. Ka tamin'izaho tany am-pianarana nge madama. Mila fanazavana aleo mandeha. Ay tony mody mampalahelo kanefa rehefa ampidirina trano mpangalatra tsy vany. Voandray andro be andro tato dia zao. Voavidinao ny fahatranao angano zavatra be, lasa ty mandeha any Eny, ekeko ny hoe mahantra, saingy tsy mpangalatra kosa. Zay mahantra foana tokoa manko zany natondrony amin'ny ratsy rehefa misy ny tsy mety amin'ny fiarahamonina. Tonga dia idio any aveonao any io sefa. Idio any io akasaina any androany any. Tonatonana. Nanenina marina tamin'ny fihetsika tsy voafehiko nataoko tamin'ny safidy iny. Za moa ve nanampo hoe izy ilay natahako ihany no nanondrana ny entako tao. Za kosa mba tsy tiavan-dranadahan'ny safidy. Dia hono retsy ry anjara. Ahoana izay madama? Ndry zany zao Rovina ny midina any aminareo kay. Fa inona koa ary no tena hitadiavan'ity madama ity any safidy mafy? Dia sanatria hoe mbola pakatra ny endra iny ihany izy e. Aza hitako marina. Tsy zany ho fa te resaka aminy momba n'ilay fahaverezan-javatra tao amiko iny. Ka rehefa midina any ambanivohitra indray dia miaraka amindriko makany aminareo koa fa mba te eo naminy. Hitako toatra ny matahotra be koa nge ndriko zany e. Ka tsy hitako tsony nge izay mbola hitadiavanao ny iona amin'ny mpangalatra e. Sa zay vao tena aza matahotra indry fa efa milamina le savorivory kely indray mandeha iny e. Milamina iny. Te hifona amin'ny fotsiny dia mba tsara raha mifandamina kely izay mianaka e. Hifona? Ka raha oviana zany ny programandry hidina any ry anjara. Za aloha tsy midina any raha tsy amin'ny vakansy krismasy taom-baovao e. Zany? Zany hoe afaka herinandro eo. Ay ve, tsy maninona ara fa miara-midina any tsika mianaka e. Dia ny fiarako no andehanantsika mianaka. Dia amin'izay koa mba manao fety ny farany taona any amin'ilay anadahako e. Manginginy rereo raha teo izy fa lezana ny faralama mantsy ny lasa ny Tomasina any amin'ilay zokiny. Ny lalaina vadiny koa mbola any an-dafy. Ay, tsy maninona re.
Galva ohatra mandeha mavoatra ndre sika zany tsy taitsylary bandy kely fa efa kilalao atsika manitsaka daba oringa zegaly tsy manaraka lalana inga za fiara zany sofa ao anatin'ny ora famangina tsara ny tonga ary toy dady ry tamin'ny miditra amin'ny vavadin'ny hopitaly ry no heveriko fa efa nampiatra le saika no heveriko zao dady tiako raha ny ampoko manso no nampiariko dia tsy nandray andraikitra momba ny gazy egaly tato amin'ny hopitaly akory tsy nisy tokony nraraiko azy kely akory ndry ory safidy a idady no heveriko fa niakatra any ambodratrimo any amin'ny anjara angenao zao e manahoana aloha dady manao ny safidy salamaka rahabaina aloha tsy maty foa manaina ny zanako e misaotra zy dada tena saika lasa mihitsy ange zay maly tamin'ny amamonja zegaly loza tokoa aloha zany taitra be mihitsy aho maly ny lazany zanaka zegaly an'izany e loza e niantso azy tamin'ny finday hony ianao zay ka dia aiza ry seny samby raha misy an'ny zegaly atao amin'ny hopitaly ato andao miaraka amiko dady sotra betsaka rizy mianaka tsy nanary ana aloana dia tsy mendrika izany aza inona moa no isoranao an'izany e mpiarabelona amin'ny fanoana ihany anie isika hatr'izay e rehefa misy ny tsy ampy ao aminay dia tsy misy raha tsy hainao no anatonanay nakana vola saika maty aza miteny betsaka aloha fa mandreraka anao zany hoe doktery mbola tsy anjaranao no lasa amin'ity taontiry nga losy ty ny olo zao manao fety be amin'ity andro krismasy ka atao ahoana re za kosa atao amin'ny hopitaly aza lefa lavitra aloha ny eritreritra fa ataovy ringazy egaly zay asalama amin'ny taom-baovao indray nareo manao fety be sady tsy voasambanao ve zao no tsy nanao fety be tamin'ny androny mily mba mangina ry safidy a losako ty sampotsampona farany tontika zao faraparany taona zao koa mo lela zay ny olona hoe maka olona ny ao ambony soa aloha fa evivako hopitaly zely rapitso e rapitso zany midina sady mitondra azy any Ambatomanga ie ka efa fantatro moa ny programa renjara ahoana kay ka hidina any ambanivohitra amin'izay sika isanao rapitso ka dia mba andray isika no mitsena ny taom-baovao e efa vita tato amiko ny krismasy tsy nako ohatra ny mety kosa raha ato amiko indri no mipetraka e sa ahoana fa hony tokoa aloha e hoe ahoana izay madama tena azo indri antoka fa tsy ho tezitra amiko ve dadanareo rehefa tonga anytsika inona moa no ahatezitra azy amin'izany ka hofaly be azy izy zao mahita hoe ianao le madama tsara fanahy isany safidy zany fa isafidy zao no tsy fantatro fa tena nalahelo be mihitsy izy tamin'izy nangorona entana lasa nody iny ary ohatra ny nahita ny safidy zany aho teny amin'ny hopitaly tamin'izana mangenzily zany ve so kosa re olona mety mitovitovy fotsiny zany fa
Izy aza zao any aminaiko. Ohatran'izy mihitsy ahitako izay ka. Dia ohatrany miodina mody tsy nahita zany izy fa tamin'ny vao nahatsikaritra dia avy eo tsy hitako tapoka teo. Dia hoe niodina mody tsy nahita. I madame tia koa mba mampimeka. Eny mety hoe nieritreritry ihany angamba izany fa saika adiniko andre tokoa. Hoe raha pitsiko nge zily no alaina any amin'ny hopitaly any Bejofo dia andeha sika miaraka midiny. Tena tsy napoziko aloha hoe zandry madama ke ngazy egaly iny. Ngazy egaly? Fa iza koa izany? Way, marina moa zany anarana petaky ny olona azy any ambanivohitra fotsiny. Afa-paraka amin'ny madama marina. Ay moa izay le anarany zily any ambanivohitra. Rehefa salama marina. Marina izany ka. Nefa rehefa salama tsy mahatakatra ny lanjan'izany. Tena misaotra an'Andriamanitra marina. Tomba ny antsony anaran'Andriamanitra moa ny tianao ranada. Ndre fa hiverinao fa inona mihitsy aty? Ka raha izany toetra ratsy mampalaza anao aty ambanivohitra izany ange ahoana ny mbola asahianao miteny izany anarana masina izany? Okizay moa ranabavy. Efa taom-baovao koa nge tsika rapitso e. Mba miova sata, miova andrina. Andraso fa lazaiko anareo ny tarigetrako ny ity taom-baovao ity. Dia samy milaza ny azy tsirairay koa nareo rehetra. Ay vare. Ohatry ny azoko an-tsaina sahady ny resaka ataon'ny ngazy egaly. Dia inona ho ny raha araka ny hevitrao? Lazaiko? Mba lazao angera mahay mamina ny sandoka koa ny koliny. Hoe izay nalaiko tamin'ny fanambakana dia onerako avo efatra eny. Fa ahoana aloha e? Efa nilazanao angaha izy da zanak'Ira tendro hoe aty amintsika ry zareo no sakafo raha pitsoatondro. Ie. Ay. Fa ianao zany ange mbola hita taratra ihany hoe hafahafa sainy. Inona indray ary tiakina lavan'ny Nikoliny ity? Ka ny zanany ihany tsy nanasainao fa ingara tendro zany tsy mba nilazanao akory. Ohatra taraiky indray ianao. Vao tonga teto an-tanàna le nentinao omaly iny dia izy nilazaiko voalohany. Ay vare. Tena anao fety be zany ngazy egaly kisoray mihitsy no nivonoina. Tsy hita fa mba atao re izay hatsaratsara amin'ny fiarahamonina amin'ity taom-baovao ity e. Izany mba manara-po amin'ny fihinan-kena ihany koa no leto an-tanàna fa mba fety re ny andro e. Mba zaraina hena ny mponina Ambatomanga fa tsy nahita izay mihinan-kena mandritra ny taona. Ay moa ka ho zaraina fotsiny ny ambiny ataontsika loka. Eo samy tahin'Andriamanitra ka zao ry zareo efa manomboka amin'ny fomba ofisialy moa tia mifety ka mahazo tomana daholo e. Indrindra mahazo to e. Dia zao e mba hisiny fifandaminana dia mitsangana zany izay manana fitenenana dia tsy maninona koa izay manana tononkalo na hira atao ohatra dia mahazo mitsangana. Marina mihitsy zany ka sady homana ihany Ka iza no hanomboka azy zao ary andao aloha sesy dia samy miteny fandriny amin'ity taon'ity daholo tsika rehetrarehetra. Ka zao ary aleo atombontsika amin'ny ngazy egaly e. Inona ohatra mifandriny amin'ity taon'ity ohatra. Ary zaho aza tsona amin'izany tsy anarako izany tsony. aleo farery ngazy egaly Okare mitenena amin'izay e. Eny ary zareo ny amotsotra ihany no lazaiko e. Ezaka hanampy ny mpiarabely lamiko amin'ity taona ity. Dia hoy aho hoe tsy misy manana ny ampony fa sambatra izay mifanampy e.
Ary aleo tonga de vitaiko ny any fandraisana fitenenana. Raha atao kely nijery todika tamin'iny taona lasa iny de azo lazaina hoe tao ny fifaliana, ny fahoriana araky ny mahatantely amam-bahona ny fiainana. Zay aloha e. Tao ihany koa anefa ny mety hoe disadisa-piarahamonina. Ka mijoro eto anoloanareo ny tenako ringa rahatendry telo mianaka. Ianao koa mory Nicole Lazoko. Eto re. Tsy laviko fa betsaka ny zavatra tsy nentina ataoko kanefa sy inona moa ny anton'ireny fa ny fialonana sy ny fitiavam-bola diso tafahoatra ihany izay tsy ampandroso velively ty firenentsika ty. Kanefa amin'ity taon'ity kosa de indro aho tsy ingazy egaly intsony fa efa ingazy ilindray. Hitako fa tsy mety amin'ny fiarahamonina malagasy raha ny hafetsena no ampiariny. Tsy aloha ve ho taom-baovao ny firaisakiny izy ty e. De aleo tonga de toizako hoe miandray ahoana re zany. Ohatry ny mahafinaritra ry raha olona raha hoe mifankatia ka hifankahazo tsara sika amin'ity taon'ity zany hoe ho taom-baovao-pitiavana zany ty taona vaovao ty e. De zao koa e ho an'izy Menada misy surprise ho anareo rehefa avy eo. Ateo aloha ny ahy e. Aleo manaraka andray. Eny za mo tsy de manakambara firy fa ny riko zao de hoe mba hatahotra an'le nahary ane ny olona amin'ity taon'ity. Ndray mba ho taom-baovao ara-pinoana e. Ye ka anjaran'izy Menada amin'izay zao e. Eny re angana rery anjara. Sandray hianatra tsara amin'ity taon'ity ho taona fihezana zany ty taom-baovao ty e. Hiditra hianatra mariny indray moa zany anjara amin'ny heriny anatsinainy izao. Aiza indray reno ahita fotsim-bary ampitondraina ny mpianatra. Raha ty fahavaratra ty ka androany fotsiny modikim-pina aloha fa fety ny andro. Misaotra ny anjara re. Any safidy zany sisy. Ay zany ndray zany de hiasa anabe vonontany amin'ity taon'ity ho taona ny famokarany. Ary anareo Menada zany ange ka mifanipaka be mihitsy e. Fa hony tsy te hianatra intsony anga hony safidy. Tsy hoe tsy te hianatra fa tsy te hampijaly ny dadantsony ahy. De izay no hijanonako aty an-tanàna amin'ity taon'ity. Ka zao ary no tiako lazaina taminareo Menada teo e. Eny tompo. Ty le surprise e. Hitako fa samy manana zotom-po nareo ka faly milaza aminareo fa iatoako zany ny fianaranareo Menada manomboka amin'ity taon'ity. Ay afaka mianatra momba ny fambolena koa ange safidy e. Misaotra madama. Sao de mba hanao zay amenatra ianao ry madame Nicole. Zaho rainy ange ny tompona andraikitra amin'ny fianaran'izy Menada naterako e. Kanefa mo hitanao ihany e. Azoko tsara fa aza manahy ianao ho raisiko an-tanany zany. Tsy haiko izay isaorananao ry madama. Ndreo moa izy da reo. Misaotra mialory madama. Tsisy isaorana kia. Sady ny aloha efa mipetraka ny tanjony. Anampy ny dada amin'ity taon'ity. Eny are miresaka sika rehefa anina fa mbola fety aloha zao e. Eno to lasa mangingina ne sika zany e. Rehefa fety. Ka zao e. Ty zany mba misy tononkalo kely vao ny foroniko teo izy ty de vakiko anareo. Ay poeta indray. De mba apita-pitomakany lohatenin'izy ty de hoe ity taon'ity. Asio tononkalo marina aloha le roa. Asio momba an'ity taon'ity. Ka ao are. Mangina aloha e, hoe safidy fiainana mangidy loatra no tamin'iny taon'iny. Saroko etaona tamin'ireny na voatifitra neny noho ny toedra rahan-kehitriny ny antenaintsika izao miandrandra tena taom-baovao ka ho taon'iziny ho taona fi hoy izany ane ty taon'ity. Asio tiaka mafimafy le rotsy
aza mamofo tamandreo ianao anaka. Amin'ity taon'ity tantara nosoratany natiora nomena Narda, ireo mpandray anjara Ralala, Arliva, Gaston, Rojo, Sophie. Mandray feo Antoniora Samuelson.